atrikasa national zay nantinina mikasika ny hoe inona no avy ny sehatry ny asa eto Madagasikara. Be dia be satria matsapa ny rehetrarehetra fa misy sehatra maro tokony amboarina amafisina eto Madagasikara mba hisiny zany hoe famoronana asa. Fototra anankiray zay mametraka ny asa tena ahafahantsika miada anatin'ny fahantrana sy tsy fahampiana amin'ny ankapobeny. Ny zava-dehibe izay nosogadina tao anatin'izao fandinina zao dia ny hoe Madagasikara tokony anana ny fomba fitantanana vaovao izay ametraka ny asa ho tena laharam-pahamena amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Ka izay rehetrarehetra zay misy dingana maro iankinan'izay fa ao anatin'izany dingana rehetrarehetra zany ny tokony ady kolikoly voadinika teto fa ny kolikoly zay mo filazantsika azy corruption dia anisan'ny zavatra manapotika ny ezika rehetra atao. Indrindrindra koa ny fampiarana ny lalàna velo efa misy tsapa fa be dia be ny lalàna izay efa misy eto Madagasikara fa ny fampiarana zany dia tokony ho matimatesantsika koa zava-dehibe koa zany zavatra zany. Anisan'ny zavatra voadinika teto koa dia ny hoe tokony ho hatsaraina ny fifandraisan'ny telo-tonta ny fanjakana, ny mpampiasa sy ny mpiasa ary tokony misy dinika sosialy foana zany mampifandray izy telo-tonta ireo mba ahafahantsika mamany olana izay mipetraka eo amin'ny tontolon'ny asa sy ny setra ny fampanana asa eto Madagasikara. Izay rehetrarehetra zay no azo lazaina hoe fa dingana anankiray lehibe izay tokony hidirantsika manomboka izao amin'ny fametrahana asa mendrika ho an'i Madagasikara, indrindrindra ohatrohatranoana ny tokony ho avy ny sehatry ny asa eto Madagasikara. Zavatra misy setra anankiroa tondrana azy. Ny voalohany ataoko fa ny mpiara-nantoka rehetrarehetra eo amin'ny sehatry ny asa dia andray ireny sosokevitra ireny ary ampiatra azy. Ao anatin'izany fitondram-panjakana, ao anatin'izany mpampiasa, ao anatin'izany mpiasa, ao anatin'izany koa reny mpiara-nantoka ohatra ny université sy ny organisation société civile. Ny ato anatin'ny Madagasikara aloha andray an'ireny sosokevitra maro. Ny faharoa ny rapport eto Madagasikara dia hoentina eo amin'ny setra iraisam-pirenena satria hivoaka amin'ny taona 2024 ny rapport eran-tany mikasika ny avenir du travail ka Madagasikara no hita koa ao anatin'izany ka amin'ny volana jona ho avy zao entina ny Genève ny rapport ny Madagasikara mba ampidirana azy ao anatin'ny rapport mondial.